Miarabantsika rehetra mpanaraka ny Traceur Gas Show. Zavatra maromaro no manay ho anareo androany ho hitantsika moa zany rehefa avy eo fandao aloha hiroso amin'ny rubrique tutoriel. Hianatra mouvement tsy dia mitovy amin'ny fanaontsika mahazatra isika androany reverse volt ny anarany. Ny anomboantsika anazy anaontsika pogo jump pendant 30 secondes. Manarak'izay ho an'ny cheville dia anao seza rivotra isika dia ingaina 10 fois ny vodi-tongotra. Manaraka enchaîner antsika amina squat simple 15 fois dia squat sauté 5 fois. Amin'ny hanche-tsika izao asiana écart kely ny tongotra dia atosika mankany aloha ny bassin dia avy eo mikitika tany. Ataontsika izay 8 fois. Ho an'ny épaule indray anao boriborintsika ataontsika 5 fois moramora dia 5 fois mafimafy. Ohatr'izay faneriana indray. Ho an'ny poignet kosa indray dia ataontsika manao 10 tours amina sens anankiray dia 10 tours amin'ny sens inverse. Atoka izao ataontsika mihodina 5 fois amina sens anankiray dia 5 fois amin'ny sens inverse. Ampafana tsara ny coude plus poignet dia anaontsika pompe 10 fois. Ny reverse volt moa zany dia tafiditra anatin'ireo mouvement de base en parcours anefa kosa somary avancé. Andao jerentsika ireo etapy ahafahana mifehy azy. Ny étape voalohany ataontsika fotsiny izay ahafahantsika midépasser an'ilay obstacle. Apetraka eto ny tanana anankiroa dia atao fotsiny izay ahatongavan'ny tongotra aty amin'ny côté ilany aty. Vita sady izay ny étape voalohany. Ho an'ny étape faharoa kosa indray ampitsika coup de bassin kely, izany hoe ampina zany le angle au lieu de mitotona atao amin'ny sisiny atao ohatr'izao tsika dia ampitsika tour kely ohatr'izay fotsiny le izy dia manome zavatra ohatran'izao. Apetraka eto ny tanana anankiroa dia atosika kely voaka makany ny bassin zany. Rehefa à l'aise tsara ianao amin'izay étape faharoa izay dia hiditra amin'ny étape fahatelo isika. Amin'ny étape fahatelo indray dia ezahantsika ho vitaina 360 mihitsy le tour. Izany hoe raha nitodika tatintsika tamin'ny deuxième étape teo dia hiezaka amitan'le izy 360, izany hoe tonga verina mitodika makany zany le izy. Tao anatin'izay étape hitantsika izay dia somary ambanimbany ny bassin antsika. Izao isika mbola anatin'ny étape fahatelo ihany fa ezahana atao ambony amin'izay le bassin. Izany hoe tsy atao mitodika aty ohatr'izao fotsiny le bassin fa atao miakatra any ambony amin'izay. Tsara manamarika fa ty figure anankiray ity dia figure tena mila bahana. Noho izany azadino manao arrêt toy ny efa nianarantsika tamin'ny monkey volt. Manarakarak'izay dia aforitra ny tongotra mba hanamora ny fanaovana ilay mouvement fa tsy atao mahitsy. Ny reverse volt moa zany dia mouvement anankiray tsy voatery aionio, izany hoe mila manaraka tsara le étape hitantsika teo isika. Izay ary mahakasika an'iny fa andaontsika hiroso amin'ny rubrique guest fluid. A minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground methods, top notch hoes, get the most, not the lizard. Straight terror, product of your errors. Pushing culture, baby, got that product you can measure. Trendsetter, the one who get the weather. Swerving while I'm bumping Project Petter. Yeah, rolling through the city with the big dogs. Fuck the laws, loyal with me, we ain't got it count. Silly on silent, but the panic in the pillar loud. That's how you make the money pop for everyone involved. And if you don't deserve a cut, then we gon' cut them off. My barber got me looking proper every single time. Fresh pig, getting fitted on that top grade. No, you ain't walking out alive, smoking what we on. And you know I got it poured for the ones who gone. R.I.P.'s in your memory, we can't. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka fandaharana, Serge ny anarako, cofondateur ny Traceur Gas ary efa 10 taona zay nanaovako parcours. Teny akaikin'ny tambary moa zay mipetraka tamin'ny mbola kely ary anisan'ny kilalao nalaza teny ny resaka acrobatie.
mazava ho azy anisan'ireo niangaly an'le izy koa zay. Rehefa niditra tao amin'ny Sainte Famille amin'izay tamin'ny 6e no nahitako mpanao parcours voalohany dia tonga dia nanintona be anahy le izy tamin'izay ary mora mivoatra koa moa zany zay satria efa nanana an'le bazina acrobatie dia aingakaingana kokoa fivoarana tanatin'le parcours dia vao maika lasa roboka tanatin'le izy dia mandraky ny androany dia mbola manao parcours foana. Voalohany indrindra nisan'ny mpitatanao amin'ny traceur gasy ny tenako ny andraikitra amin'izay moa dia mampivelatra an'ilay taranja eto Madagasikara sy manerana ny continent africain. Anatin'izay no anatanteranay fitetezam-paritra mba hampahafantarana an'ilay taranja amin'ny anaran'ny fampianarana sy ny spectacle. Ankoatr'izay dia mikarakara événement ihany koa ny traceur gasy toy ny festival alefa parcours. Anatin'izay no andraisana ny championnat national de parcours ary ihany koa ahitana activité maro samihafa. Ankoatran'ny fikarakarana amin'ny ankapobeny dia mitsara ny compétition nationale ihany koa ny tenako satria za dia manana certificat de juge international ary manana licence ihany koa za zay ahafahako mandray anjara amina compétition internationale. Ny compétition tena nanamarika anahy angamba dia ny championnat du monde tany Japon tamin'ny 2024. Ny antony dia anisan'ny pays tena tiako Japon nefa tsy nieritreretiko mihitsy hoe amin'ny alalan'ny parcours no andeha hivisiteko anazy. Ankoatr'izay tamin'io no nahitana malagasy voalohany nandray anjara tamin'izany championnat du monde zany dia izay no mahatonga ny compétition iny tena nanamarika anahy. Avatra kely atsika ampijery ny parcours dia taranja anankiray accessible ho an'ny rehetra. Afaka manao azy daholo na ankizy na lehibe na lehilahy na vehivavy. Raha ohatra ka liana amin'izany ianao dia aza misalasala manantona ny traceur gasy fa misy coach certifié vonona hampianatra sy handray anao ao. Ho antsika athlète handray dia manentana antsika mba nohiatrany ilay taranja satria dia discipline mahafinaritra izy io ary afaka manova fiainana soamantsara. Ny antpisin'ny rubrique Guest Athlete moa zany dia mba ahafantaranareo ny tontolo iainan'ny mpanao parcours eto Madagasikara ary mahafinaritra anay foana mitondra olom-baovao eto amin'ny fandaharana. Sao indray isika dia hiroso amin'ny rubrique Top Actu. Eto amin'ny Zaridaina Lakanosy misy atsika zao mpikarakarana ny championnat national ny anatin'ny festival alefa parcours izay galin'ireo mpikatroka maro avy any amin'ny faritra maro samihafa eto Madagasikara. Final no hitantsika zao izay ahafahan zareo zany miady ny amboara hiatrika ny Coupe du Monde amin'ny taona manaraka any France. Eo anilan'izay dia fotoana ihany koa izy ity hoentina ampivondronana ireo acteurs rehetra anatin'ny sport urbain sy culture urbaine mba hoentin zareo zany mampiseho an'ny izay sport urbain izay ary mampivondrana ireo communauté rehetrarehetra izay mety hikatroka ary varavarana misokatra ihany koa an'ireo tanora sy ray aman-dreny izay te hianatra ary hafantatra bebe kokoa ny momban'izay sport urbain izay. Ny nahatonga na safidy hanao cirque moa zany dia efa passion hatramin'ny mbola kely le izy le mijery télé dia mahita an'le film ireny mahafinaritra izany dia vao nafantatra moa za hoe misy fampianarana azy aty Madagasikara zany dia nianatra dia nanomboka 7 ans zany no nanomboka nanao cirque hatramin'izao moa zany. Ouais, là c'est un grand retour
dans le passé, mais ça a commencé dans les années 90 avec un groupe d'amis qui se sont rencontrés par affinité et qui ont partagé cette passion du sport. Tout le monde en fait a pratiqué un peu le parcours étant enfant, donc on a tous grimpé aux arbres, grimpé sur le canapé du salon. Et donc c'est des jeux qu'on a continué à faire d'année en année et les challenges sont devenus de plus en plus gros. Et on a pris un énorme niveau et ça on s'en est rendu compte à travers les yeux du public qui s'arrêtait pour nous regarder comme si c'était un spectacle en fait. Déjà c'est quand même un grand pas en avant pour eux d'avoir pu aller participer à des compétitions internationales. Sachant d'où ils viennent et avec le peu de moyens qu'ils ont. Bien sûr, ils ont du talent et ils sont encore d'autant plus méritants parce que les infrastructures ici sont quasi inexistantes pour le parcours. Antonio, il fait un formidable travail justement pour élever le niveau ici et accompagner les traceurs locaux. Mais effectivement, c'est pas suffisant tout ça et ils ont pu aller voir ce qui se passe au niveau international. Et c'est bien pour eux parce qu'ils sont frottés à l'élite et ils reviennent et ils peuvent se dire « Ah, on a vu ça, le gap qu'il y a entre eux et nous, c'est ça. Et pour le combler, il va falloir qu'on travaille. » Et moi, je viens aussi ici les aider à leur donner ces quelques conseils supplémentaires qui vont, je l'espère, les aider à combler ce gap qui leur manque. Efa vonona, efa natory aloha tsara mihitsy omaly a. Dia efa mivonona tamin'ny resaka mental na fizika, efa nanao réveil musculaire kely dia vonona be. Alaintsika io amboara io. Paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. Let me to go. Misaotra anao ary nijery ny émission hatramin'ny farany. Zavatra hafa mihitsy indray no zarainay aminao eto amin'ny manaraka. Raha ohatra ka liana amin'ny tontolon'ny parcours eto Madagasikara ary ianao dia manasa anao hanaraka akaiky ny page-ny Traceur Gasy fa ao daholo no zarainay anao ny hetsika rehetra. Veloma daholo.